Mbola vaovao mifandray amin'izay fitokonana ataon'ny mpampianatra izay any dia 4 volana izao no niato ny fampianarana. Vokatry ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra sy ny mpanabe indrindra, manana ny heviny mikasika izay ary ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona ny CNIDH izany. Tsy tokony hisy safidy zany hoe raha samy manana zo ny mpampianatra, zo itokona hitakinany zony sy ny mpianatra manana ny zo hianatra, dia tsy misy ny safidy fa ny zon'ny mpianatra hianatra no tsy maintsy ambony. Zay zany no atao hoe soatoavina izay tokony hoajain'ny rehetra. Ka zay le hoe fanajan'ny rehetra zay voalohany aloha dia ny mpampianatra no tokony ahatsapa voalohany indrindra an'izay hoe fambonin'ny zon'ny zaza malagasy rehetra hianatra izay. Raha hoe ohatra hoe marina fa hoe misy ao anatin'ny lampanorenan'ny Repoblika Madagasikara ny fanekena ny zon'ny mpiasam-panjakana sy ny mpiasa hafana raha teo koa moa zany amin'ny tsy miankina hitaky ny zony ary ampiasa amin'izany ny zony hitokona. Kanefa voalaza ao anatin'izay lalam-panorenana ihany koa fotrany tsy tazana indraindray no hoe tsy maintsy ajaina hatrany ny atao hoe service public, zany hoe matoa ny malagasy mandohetra dia mba hoe ahafahana mampandeha an'ireny raharaham-panjakana reny. Dia anisan'izany ny fampianarana eo amin'ny sehatra ny sekoly miankina amin'ny fanjakana zany. Io koa zany dia tsy ny sekolim-panjakana, ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana rery ihany no voakasika, satria na ny sekoly tsy miankina koa aza mazava ho azy fa raha vao hoe tafiditra amin'ny atao hoe classe d'examen dia tsy maintsy miandry ny fanadinana ofisialy ny daty sy ny karazany izay apetraky ny ministeran'ny fampianarana.